Nanolotra boky io fampitaovana ny centre local d'échange francophone na CLEF tany amin'ny commune Ambandrika ny fikambanana Rotary Club ny Lakaloatra. Izany moa dia ho fanamafisana ny fampianarana teny frantsay. Hotanterahana amin'ny faha 12 ny volana Jona ho avy izao ny fiadiana ny amboarana ligna Analamanga eo amin'ny taranja karaté. Io manafandratra ny amin'izany ny section Anambohidratrimo. Ireo no sationa ny vavomparitra atolotra ho anao amin'ny takariva ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Dia manatitra ny araba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoana ny vavomparitra. Vaovao avy any amin'ny district Ambatolampy no entintsika misatatra izany mahakasika ny fiovaovany toetry ny andro. Trangan-javatra hafakely tsy fahita no hitan'ny mponina Ambatolampy tamin'ny herinandro iny, tokony tamin'ny 10 maraina. Miova loko mantsy io masoandro be, ngiabe masoandro izay fahitantsika andavanandro io dia tazana izy ireo fa dia nanome endrika hafakely izany araka ny fahitany Risolo Rakotorson sy Riarson Fabiola azy TVM Ambatolampy. Nanaitra ny mponina Ambatolampy ny fahitana ny ngiabe masoandro ny talata teo izay niova tsy toy ny fahita azy isan'andro. Maro ireo naneho ny heviny ireo mpiasa tato amin'ny Brand district dia samy nanana ny fahitany azy. Sambany taminao dia nahita zao? Sambany mety zao. Ankoatra tamin'ny eclipse. Manambara inona izy ianao io? Io tataontsika ambony eo io? Fitahinjanahary Madagasikara. Ahoana mba fahitanao an'izy io? Fahitako an'io zany dia zavatra eo Voajanahary ary ko fanazavana lehibe taloha dia raha hoana ihany ilay izy fa fotsiny hoe taratra masandrana avy any ambony dia raha hoana mety avandra na fanala dia mety milatsaka eo avandra eo raha ohatra ka tsisy rivotra mandravana azy. Fa efa zava-piseho zany taloha io zavatra io? Zavatra piseho matetika indroa anatin'ny taona intelo misy an'ny foana zany tsy dia tsiaritsy ny olona fotsiny. Na izany ara dia nitontony isan'andro ihany ny fiainana, miasa ny mpiasa, mianatra ny mpianatra. Nanomboka ny misandratr'andro moa no niseho izao fiovana tsy fahita izao ary niverina tamin'ny laona ny tokony ho tany amin'ny 12 latsaka fahisan'ny tany ho andry. Everina fa ho atosika ireo solontenanay lavidavitra ny fanadihadiana mikasika ny trangan-javatra tahaka ireny. Avy any Ambatolampy ihany commune enina amin'ny district Ambatolampy no ahazo ny tetikasa-panentanana mikasika ny rano fisotro madio sy ny tontolo fahadiovana irahana amin'ny tily eo amin'ny faritanina Ambatomasina sy ny water ride. Fanadihadiana miaraka amin'ny Solo Rakotorson sy Riarson Fabiola ihany. Notanterahana tato amin'ny district Ambatolampy tao amin'ny Akanjo Vohintsoa ny fiofanana mikasika ny rano fisotro madio sy ny tontolon'ny fahadiovana ho an'ireo tily atao amin'ny faritany Ambatomasina misy 550 mianadahy tetikasa iarahany amin'ny water aid. Narsonay water aid iara-iasa satria fantatray fa miparitaka ireo Madagasikara izy ireo ary mora hampitana hafatra noho izy mahay matonga hafatra koa tokony menay tanàna iray manontolo izay anaovana matetika soany 5 volana fa izy fiovana ara-kolotsaina tsara mihetsy ary ara-toesaina eo amin'ny tanànanareo. Commune enina ato amin'ny district Ambatolampy no anatanterahana izao tetikasa izao nitarika ny fampiofanana ny Fonovohiben'ny tily eto Madagasikara Lanto Ratovoery. Nasaina manokana amin'izao fiofanana izao ireo ben'ny tanàna voakasika ny tetikasa. Ty atikasa ity moa zany dia mahakasika ny fahadiovana, fahadiovan-drano, ny fahadiovan'ny vatana, ny fahadiovan'ny sakafo hohanina, fahadiovan'ny trano fonenana sy fahadiovan'ny tontolo iainana indrindra. Zany hoe voafeho anatin'ny atao hoe 4 asa zany ity fiofanana ity. Na izany anaty zany misy ihany koa ilay hoe 3 message clé izay efa voizina teo aloha dia ny fanasana tanana amin'ny savony dia ny fanadiovana ny rano ary ny fampiasana lavapiringa manara-penitra. Tonga nanokatra izao fiofanana izao moa lefitry ny lehiben'ny district Ambatolampy Razafitsy-Ferana Roger. Eo amin'ny pejiny asa sosialy kosa sy fanohanana ny lafy ny fanabeazana dia nandeha tany amin'ny commune Ambandrika ny Rotary Club ny Lakaloatra nanao asa fanasoavana tamin'izany fotoana izany no nanoloran'izy ireo boky fianarana teny frantsay ho an'ireo mpianatra any amin'izany commune Ambandrika izany. Fanadihadiana vitrany. Boky natokana ho an'ny mpianatra, tantsaha, mpamboly ary ho an'ny olon-dehibe ireto natolotra ireto.
entina anatevenam-pahalalana ny fiainan'ny tontolo ambanivohitra izao natolotra izao. Fanambiny ivitoerana toy itony ny tsy isian'ny elanelam-pahalalana be loatra eo amin'ny vahoaka an-tanan-dehibe sy ny ambanivohitra. Mahery ny 500 ny isan'ny mpikambana ato anatin'ity trano famakiam-boky Clef Ambandrika ity, izay efa taona sahady izay no nijoroany. Anisan'ny nampivoatra aingana ny fahalalan'ny mpianatra ny fisiny ary nahitana vokatra tsara sahady teo amin'ireo vokam-panadinana ny fanesy. Fanampiana avy amin'ny fiara-miasan'ny Rotary Club Tsimbazaza Antananarivo, ny Rotary Club Mahamasina ary ny Sita Ambatonakanga no angadina nanana sy vinahitana izao fampitaovana izao. Eo misehatra ny hetsika fampandrosoana kosa dia efatrandro no natanterahana ny festival Firaomby tany Anororo distrikta Amparafaravola. Ny talata 24 novambra no nofarana tamin'ny fomba ofisialy io hetsika io araky ny tatitra ataon'ny namana Michel Adera. Fanadidina vetrany. Ny roa taona no anamariana izany entina ampivoarana sy iarovana ny vakoka ara-kolotsaina. Mifamatotra amin'ny ara-toe-karena ihany koa izany fiainana ara-kolotsaina ny mponina izany. Efa 100 taonany maro no antom-pisiany ity taty aloatra izay mifamatotra amin'ny joro orana sy ny fangataham-pahombiazana mba hozina ny taona diavina. Mitondra taona tsara ho anay, orana angatanay, fahasalamana, vokatra, vola dia. Lanonam-bahoaka ifotoran'ny Soatoavina no tanterahana tamin'izao fiandohan'ny taom-pamokarana izao. Tazana ny farimbona tamin'izany ihany koa ireo tompony andraikitry ny vondrom-bahoaka party. Firaomby ity ma dia fomba nentim-paharazana rehefa ela teto amin'oloatra fahasatry fagasina dia atao isaky ny taona izy. Misy zany taloha atao isan'ny taona nefa tsy araka satria manahirana be dia nanomboka tamin'ny 2008 zany dia navadika hoe festival le Firaomby satria erana loatra mangoja dia tsisy kolotsaina lehibe ohatran'ity Firaomby namin'ireo. Fanohitra ifaharan'ny famokarana ny festival Firaomby izay ajaina sy tandrovina mandraka ankehitriny. Eo misehatra ny fanabeazana ihany dia tamin'ny sabotsy teo no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 14 raiky ambin'ny 14 eo anivon'ny Dinelma na ny ivondrona n'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Fanadidina avitrany. Totosa Somatsara izy mafa enina ny volana novambra 14 teo ny fankalazana ny rentrée solennelle taom-pianarana 14 raiky amby 14 ho an'ireo sekoly tsy miankina misy eto Madagasikara. Teto Andrenivohitra Be no natao ny fanamariana izany tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny lycée Alnor Mahajanga be. Nambara tao anatin'ny lahaten'ny fandimbiasana moa fa iompana indrindra amin'ny fanatsarana ny fomba fampianarana ny ezaka ho ataon'ny Dinelma mba ahazahoana vokam-panadinana tsara hatrany. Ho tanterahana izany amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana manokana ho an'ireo mpampianatra sy ireo mpandraharaha an-tsekoly mba hanamafisana ny fahaiza-manao efa ananany tsirairay. Taty an-toerana nitarika ny lanonana moa ny filoha nasionaly ny délégation nationale des écoles libres à Madagascar mivady miaraka tamin'ireo solotena avy any amin'ny Foibe ny tron'ireo mpikambana veto an-toerana izay notarian'ny filohan'ny sampana Mahajanga dia nitaleny sekoly manambina. Tsara omarina moa fa sekoly tsy miankina miisa 30 eo avy eto Mahajanga no mikambana ao amin'ny Dinelma amin'izao fotoana izao. Fa vita tamin'ny herinandro teo ihany koa ny fananana idirana eo amin'ny sekoly ambony momba ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara izay nitanterahana tany amin'ny faritry Boeny. Mpiadina eo amin'ny 3 arivo teo no nandray anjara tamin'izany ka anisan'izany ny contrôleur sy ny greffier comptable ary ny agent pénitentiaire. Rahantsika fanadidina miaraka amin'ny Nick Chancel sy Liu Faidine. Tanterahana mandritra ny 2 andro ny fifananana idirana eny amin'ny sekoly ambony ho an'ny mpandrarano fonja eto Madagasikara na ny ENAP. Izany hoe izy ireo zany dia mbola hanao fianarana raha vao vita izao fanadinana izao dia izay afaka dia mbola mianatra ho an'ny contrôleur sy ny greffier comptable dia 12 volana no any amin'ny école ary ny agent pénitentiaire dia herintaona any amin'ny école. Rehefa vita io fianarana io zany dia misy fanadinana atao
raha ohatra zany ka afaka amin'ilay fanadinana farany any amin'ny école le olona le mpianatra dia raisina ho mpandrarahany fontsy fa raha tsy afaka izy zany dia na izy voaroka na izy ihany koa mbola mamerina taona anankiray na 18 volana.